Apokalipsy toko fahadimy. Kristy mandray ny boky misy tomokase 7. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony, voapetaka mafy tamin'ny tomokase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe, iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tomokaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Kristy manokatra ny boky amin'ny mahampanjaka azy. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe, aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia nisolofin'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombokaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loha olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy fitin'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Mitsaoka ny zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loha olona 420. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loha olona 420 dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditika azo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira fihiram-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombokaseny, fa voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo. Ary manjaka ambonin'ny tany izy. Mitsaoka ny zanak'ondry ny anjely. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy faha 12 sy 20. Ary nahita aho, sady nandre feon'anjely maro manodidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loha olona, ary ny isany dia alinalina sy 1000 nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy fahaherezana sy aja sy voninahitra ary saotra. Mitsaoka ny zanak'ondry ny zavatra ary rehetra. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy faha 13 sy 14. Ary zao zavatra ary rehetra zao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe, ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie, ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina 4 nanao hoe, amen. Ary ny loha olona dia niankohoka ka nivavaka.